amin'ny fifaina lehibe indray no androtsona atao tokantrantsika ny amin'ny zaonio zao ny ambassadeur-ny Aozoa Aziadia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zaonio zao ary manonona ny hatsarany Aozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary zoatsiketa samy hotely Aozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsarantsika iariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ilay tompon'ny lanitra sy ny tany sy ny lanitylanta ny amin'ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny maso novinovinovina ataontsika nome voninahitra rehefa afaka ho voninahitsinarany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Aozoa Aziadia mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny io ny fampianarana andro aminy zany teninarana fa telopolo na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakay izy teo tsara petraka ihany izy iny zany raha mety fa raha tsy mety moa zany dia tsy minona hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy eto hoe mpanota zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io na ny anarana azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mahamarina an'izay anarana nomeny zay miara-mamaly toena atsika rery tokantrano hoe tsy mitombo zany na iza atsika maheno anazy zao manera anazy fotoa zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany. Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa am'izay hevitra zay tsy mitombona mihitsy zany daholo avakitsika ny tenyandriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilona miaraka amin'le hoe le Andriamanitra tomponareo hatramin'izay Jesosy Jesoa Jesasy io e tsy izay Andriamanitra tsy izy ohatra hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatran'ny hoe Yehosoa tsy mety daholo zany teny rehetra zany hatrany amin'le Yahosoa mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona zany teny zany dia dojo atsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana hoe tena raha ny Andriamanitra ko ty dia marina ny ty da ena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita hoe Andriamanitra tsy mivaky loha am'izany anarana zany fa mety foana io azafady indrindra ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany ka tsy maintsy antsoany io anaran'io zany important le anarana ny dikan'izay ka da didio tsara zay fa important le anarana fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na nyrayra ny antony mpanota reo olona reo ka amin'ny mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indra tsy mihaino io Andriamanitra io zany. Vaketsika ny teny Andriamanitra ny bokyny Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa jery tenin'Andriamanitra maromaro kely tsika aloha. Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra mitavany ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay sady tsy jesange ny eloko areo ny hevitra mamisaraka anjareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina nitavany amin'ireo ka dia tsy mihaino izy sady manafina nitavany aminao io Andriamanitra io ary misaraka aminao izy ny aminao mpanota sady misaraka aminao izy tsy miaraka aminao izy dia ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy dia ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io Andriamanitra ianao neo ianao mahita tsara fa ny teny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana ho ny ahafantaranao zany Andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io Andriamanitra io nefa ny izy miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy
ray zay valiny hoe lainga io ataony olo hoe mahafantatra andriamanitra zany izy io anaran'andriamanitra nampianareo rehetrarehetra io a de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le matonandreo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota le andriamanitra efa tsy mihainao anazy aiza mo isy andriamanitra iananao zay mpivavaka ao ao zay no tonga ny ambasadeur-ny Osiaty la ny andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka mitsondra mbola teo vonjeno fa rehefa sy teo vonjeno fa ho any amielo na natozony lalanao ary de de tsisy manaka aniny ke ianao kosa efa teo any amielo ina moa no azo atao am'izany efa mba nampianty ihany zy ady a efa mba nanoro ihany zy ady a efa ny teniteny mamonjy anao ka tsy ny raharanao tsy ny haino a fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny hoe mba mivireny mahinona raha mba miverina am'lay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'lay mpamorona de mine raha miverina makany zao raha zay jaona toko fasivy andiny faraiky amy telopolo hoe andriamanitra tsy miaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazany tsara zay tsika no mijeny a jaona 9:31 jerevantsika keny a voninahitra tada evasiosy jaona 9:31 zay fantatsika fa andriamanitra tsy miaino mpanota mahitsy be mihitsiny io tsy miaino mpanota andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota nilaza hoe za mahafantatry ny raran'andriamanitra efa izy raha tsy miaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana moa nezanao ny anarany io ahoana moa ianao nilaza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirany zay mahay teny hebreo zany na mahay teny frantsay na mahay teny anglisy fa mazava lalàna andriamanitra tsy miaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy miaino anao zany andriamanitra lalàna gne zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'andriamanitra io rehefa tsy mihinanao andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny afantaranao anazy ary io anarany io a rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny afantaranao nio anarany io nefa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary menatsika hoe tsy misy andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nke ka avy any amy devoly ka aiza moa nisy devoly iran'andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty a ianao zay mpanota mitovy amy devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly andeha hitondra ny anaran'andriamanitra adverseran'andriamanitra ave nao ampitondraina ny teniny na izy ara miteny hoe manoera ny devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ataon'andriamanitra hoe oetoatry teniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsika tonga saina fa zay ny asany zay ady a mamerina tsika hitodika any am'ilay tena izy a iahosoany anarany hoe avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any amy devoly aiza moa zay misy andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika zany io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'andriamanitra marina olona manao maziny sasany olona misikedy sy manandro ny sasany moa de olona pakany amy dadarabe miara-miasa am'reny mihitsy ny arany sasany ary izy etreta saika makany doly mba tsy lazako hoe 100% izy jona voalohany a 3:8 izay manota de avy amy devoly satria ny devoly a de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any amy devoly reny ka anaran'andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa narana avy any amy devoly io entiny aminao io ka avy any amy devoly ary izyko de zay entiny nomeny anao zany avy any amy devoly koa mba tonga saina zay re tenenina atao am'le fandaran'le titry hoe loza fa mihainy feondemony ianao anarana avy any amy devoly io ampianarina eo a ampianariny anao io de profony zany ianao tsy afaka mifahotany io mihitsiny de mazava zany fa matoy zay ady amy teny hoe afaka mifahotany zay miaraka amin'ny Josoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay andriamanitra marina zay ady azy zay le ambasadorany Josoa zay lay miteny aminareo ty hoe afa loatra le miaraka amin'ny Josoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amy ady ihany nao fa tanao hoe Josoa iny satria ady ihany no manoro anareo any Josoa sy tsy tamy masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra am'le olona afaka mifahotany fanaporofona fanotelony zay fanaporofona faefatra voalaza ny soatra masina mihitsy fa hoe aza omeny any alika ny zavatra masina zay ny voalaza ny soatra masina hoe aza omeny any alika ny zavatra masina ka manina moa zany nytenena hoe aza omeny any alika ny zavatra masina fa iza zany le alika aloha afaka etsika aloha zay ten'Andriamanitra eo matitoko fafito a
Matio toko fahafito eo amin'ny andininy fahafito angamba izy irery diso ny fitadikiko anazy ohatry rehevatsika Matio toko fahafito andininy fahinina le izy Matio 7:6 zany aza omeny any alika zay masina ary aza tsipy anoloany ankisony ny vatosoanareo fa andrahoany hitsaka azy izy ka dia hifototra dia miraviranareo ka lay hoe azo omeny alika zay masina de zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy zany gne zavatra masina satria mahafaka olona amin'ny fahotana ka matoa mahafaka amin'ny fahotana zavatra masina zany ny anarana ary tsy misy anarana mahafaka amin'ny fahotana afa-tsy narany Eosoary iry eto amin'ity planeta Terre ty ka raha zavatra mahafaka amin'ny fahotana zavatra masina ntika zay ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mba tonga ny olona rehetra afaka amin'ny fahotana rehefa miaraka amin'ny Eosoary zavatra faratampo mahafinaritra teo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omena an'le alika izy ny zavatra masina tahaka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka iz'Andriamanitra zay mpiasa devoly eo no tsy hoe verina kely am'izay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly no ke jerevatsika izy teny zay no jerevatsika kely any amin'ny bokon'ny Jakoba any angamba izay da jerevatsika kely no jerevatsika le manoera ny devoly de andositra nareo izy Jakoba toko fefatra andininy fahafito Jakoba 4:7 ka de maneken'Andriamanitra azy nareo de manoera rakoa oeto de ampianarin'ny olona nefa le olona minaza fampanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona aza nasian'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manao nareo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly Andriamanitra io de tokony tsy nyroany devoly fa naverany mipetraka atao amin'ny lanitra tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitahany ianao fa manoerany zany rehetra zany tena manoro-hevitra anareo mihitsy ny hoe tsisy solution tsony ity resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Eosoa nanareo zany de tsy haiko zay andehanareo fa ty fa malalaka lalana makany amin'ny ela manoro-hevitra zay adia hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mpitondra fihevana rehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra aza mamitaka olona tsono fa tsy mety ane ny anareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsona ho faty ane ho anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy zao hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampitan-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any na ny Amerika ianao na ny France na ny Angleterre ianao na ny Chine na any Inde na ny Indonésie na ny Brésil na ny Côte d'Ivoire na tsy haiko tso zay misy anao any na ny Argentine sy ny maro samihafa any na Sénégal any aleo anatiny ny Eosoa am'izay ina tsony andehananao mivavaka efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany tsy misy anome zany de porofony zany ange nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io ino ny marika any hoe tsisy miaino zany nareo tsy miaino anareo na mpitondra fivavalinareo na izy niza tsy miaino anareo zany izy i Andriamanitra ny tiako tena fa tsy mpitondra fivavalina zafady le Andriamanitra mariny io tsy lay tompony soatra masina io tsy miaino anareo zany zahatra diso daholo netynle mpitondra fivavalina aminareo fitapitany fotsiny eo nareo zany ake miteriko hoe mba miverena am'izay da ho ary itsaveantsika le hoe azo mehainy alika zay marina zay masina fa le alika ka aizy tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le tenin'Andriamanitra no miteny azay de ratsika le izy fa zay ady azy zany aza amonjy ny olona koana moa zany anohatra anareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azafaiko aminareo hoe ny alika zany de voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay efa teo hoe any ivelany ny alika tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy ny dikan'izay
fa matoa zany ny ambassadeurny Eosoa tena navitana nafaka olona miara tamin'ny fahotana ry natafaverina ny olo iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafafaka tamin'ny fahotana ankonan'Andriamanitra zany ambassadeurny Eosoa zany. Tandre manome valy aminareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeurny Eosoa zany dia mpanota ohatra anareo koa ny navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeurny Eosoa dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao ngeny asika mamaky an'ilay lalàna zao e. Jereo ngeny boky ny apokalipsia. Apokalipsia toko 2:20 mieva ketsikely izy 5:10 manizery sy diso ilay ny fitadidiantsika. Ie, apokalipsia 22:15. Fa nivelany ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangatsanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay ty alainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny ty alainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny masomefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny atao alika zany dia ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reny izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa nisoatra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le apokalipsa 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany fa le soratra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeurny Eosoa sy ady akory. Kanefa noho ny amin'ny ten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandana zany. Kanefa sy te hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany dia aleo tena miverina makany amin'ilay mariny. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara ny miverina manatona ny Eosoa mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny dia za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako lay tompony ity soratra masina ity no miteny an'io ka inona moa no ho avalinao. Za aloha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony bavakio koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy ny no teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e. Dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy hitovizanao amin'izany tena mba mialahy. Mialahy amin'le toeran'ny mpanota e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Sy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany intsony raha mba teo vonjena ihany ianao. Fa rehefa tsy mety ho vonjena moa anao dia tsy hitako izay ho tenenina. Nino ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka, jereo io teny io e. Même kilasy nge reo e. Ka zay no mahatonga na miteny hoe ny olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeurny Eosoa nitondra nyity teniteny afaka fahotana ny olona. Tsy mpanotatra anareo izy ny dikan'izay. Fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeurny Eosoa dia mpanota daholo ohatran'le nampianarin'ireo mpitondra fivavahana ireo daholo ny olona rehetrarehetra zay niaraka tamiko ihany koa. Saingy zay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Eosoa, ary zay niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Eosoa afaka ny fahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa zay nampianarinareo mpanota daholo. Zay ny profo fa avy eto an-taninareo. Zay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeurny Eosoa irery ihany no miteny hoe tsy mpanota zay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeurny Eosoa irery ihany eto amin'ity planeta terre nareo ty, eto amin'ity tontolo nareo ty no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina zay nafaka tamin'ny fahotana zany. Io le teo hoe Yahosoa lay zanany ary dada Malayava lay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanota reo ny Andriamanitra nitoriny taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny profa tsy izy eo Andriamanitra nareo. Satria izy ara mpanotako. Ary profon'izany nareo tsisy afaka ny fahotana io.
zava-marina zany. Zao raha vakitsika farany am'izay le ten'Andriamanitra hoe anively ny alika Matio 7 andin'ny 9 Matio 7 fetsika vakina kely Matio 7 satria vetantsika sara am'izay le hoe inona moa zany ten'Andriamanitra am'le alika de zao le any velany aza omeny ny alika zay masina ka ny zavatra masina zany atao de tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina zany hoe tsy omena ny olona mpanotra tsy omena ny olona ny velany ka ny olona mpanotra zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy fa raha mitondra izy de mpamitaka iny raha mitondra izy de olona mamorika olona ho any amin'ny hery satria zay ampianariny rehetrarehetra eo de lasa mpanotra daholo de itsipy makany amin'ny hery daholo anaran'Andriamanitra hoetiny mpanotra no mitondra an'io tsy izy eo anarana io zany ny tsisy mamarina azy anarana tonareo hoe Jehova Yahvé satria mpanotra daholo nanome an'ireny zay rehetra ny tenareo hoe Yahovah Yahoo mpanotra daholo nanome an'ireny tsisy izy daholo reny satria de ny aingavy any am'ireny narana diso rehetrarehetra taony hoe Jesosy Jesoa Jésus Jizasy anarana avy any mpanotra daholo reny diso daholo ary porofo zany mpanota zay niaraka tam'ireny Yesoa Yeso zay rehetra ny antso an'izany mpanota daholo de tsisy Andriamanitra miaraka am'izany satria izy miteny hoe azo omeny ny alika zay masina ka ny zavatra masina tokoa hoe meny ny alika izy ny ten'Andriamanitra de valy teny men'Andriamanitra de zay hoe za tsy manome an'izany de zay ny profa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota de anarana avy any amin'ny devoly daholo iny meneny areny satria izy avy eto tany izy ko anar'Andriamanitra tsy izy avy niforoporonony niaraka tamin'ny devoly teto io meneny areo satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota izy raha miteny hoe manoera ny devoly satria le olona mpanota de avy any amin'ny devoly tokony toerana koa zany reny ny dikan'izay ka izay no tonga na mitenareo hoe ny fahendrena manorevitra zay ady tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony le mpitondra fihevana efa mpanota tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana le mpitondra fihevana efa mpanota mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao profony zany inainao koa raha mpanota ohatra anazy koa mpanota samy mpanota ave afaka olona fahotany tsy lozika zany misaoranareo any Ahosoa fa tonga eto ny ambasadeur zay ny rahany tondra ny zoatsarana lehibe zao matondra i zany ny ambasadeur ny Ahosoa zay ady na afaka olona tamin'ny fahotana de tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay fa raha veto aminareo eto am'ty taninareo eto izy de ohatran'ireo mpanota reo ihany koa zatra natao 2 taona nge zay 2 taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra tsisy afaka teo na andray azy am'izao fahatongavaka zao nge vo eninareo re afaka mfahotany be de be areo mbola metraka fanontany hoe possible ve zany fa de nalazaiko anao hoe possible zany ary numéro 1 am'zany tsy mahay manota an'izany de ty ambasadeur ny Ahosoa zay ady hitanao ty matoa zany mitona nino ho afaka mfahotana satria zany no afaka ary zany tsy mahay manao an'izany tsony fa raha ny ambasadeur ny Ahosoa moa manao an'izany aiza moa zay afaka an'ireo olo reo raha tsy marina hoe zany fa matoa ny ambasadeur ny Ahosoa zay miaraka taminy afaka mfahotana ary tsy manota intsony tonga eto le fahamarinana hitanareo le tena tsy manota intsony tonga eto le Ahosoa le tena amin'ny fahamarinana voninahitra anazy mianaka mandrakizay de tada Evasy Ahosoa anjaranao no manatona miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tombotra loatra anie ny andro ratsy be nge ty zahatra misy am'ty tanareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena dao hiaraka amin'ny Ahosoa am'izay tsara loa raha mantsy Ahosoa tsara loatra izy tsy mahafinahitinao ve zany teo afaka mifahotana zany izy amin'ny olombelona normalna ny teny fa ratsy zany fa ny olona tsy normalna ny teny hoe ratsy zany fa raha mbola olombelona normalna ihany anao de teny hoe tsara ny afaka mifahotana ary irina mafy ny tonga am'izany sehatra zany tsy irina ntsony fa tongava de hitanao zany atsarana zany tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany nge zay nitenena nge tsy misy tanteraka anjaranao sisa manapa-kevitra zay ady miantso anao ary tena miantso ny fananao didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay mienoany zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo ny antona tonga ny Ahosoa maty teo amin'ny azo fijaliana amonjy an'le fanahy ho any amin'ny lanitrylanitra metezo vonjenareo azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana ane zao
tena fitiavana amonjy ianao mihitsy menanao daholo miprofo ny soatra masina hoe matoa afaka ny fahotanany olona nahita an'le olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao. Ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty satria ny avy any satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo menan'io anaran'io de tsy afaka ny fahotana zay miaraka am'izay olo zay satria any ivelany izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolondray fa matoa ziadia na afaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanoto ntsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy ntsony de izy ndray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra tao anatin'ny valan'Andriamanitra teo akaikin'Andriamanitra nyteka azay mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambasadeur-ny sasany mazava be ny sary jerevana fa raha mbola vety aminareo zany ziadia zany de ny ambasadeur-ny sazy hitanareo de tsy maintsy mpanoto hatrarehetrarehetra daholo ny résultat io fa misaorany avy indrindra nahitany anakaiky avy any amin'ny lanitry nareo iaignane mba tsapany hatsarany nareo fa tsy avonavona ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany jereo ny asa na iaosoara ny tena izy hoe rehefa tsy minoa mba minoa ny asa nataoko taminareo ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy minoa zay teneniko nareo mba jerevo le olona afaka nyfahotany eo mba ny masinareo ngeny izy rehefa aminarivona ngeny afaka nyfahotany eto am'ty planeta terre ty ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao ngesy le tena rehefa maro ny olona resy lahatra mahany ivelan'ny fanjaka any ivelan'ny firenena zay ipetrahako eto am'izao ty zao hoe satria eto Madagasikara no mipetraka fa be de be repetin-dranomasina fa mandreny fampianana sady vovonjy anjaranao no mba mandreny famonjenao anao holavinao ve ny profo menanao de hoe matoa misy ny fanafana fahotana ravany devolony dikan'izay ary raha misy ny hery mandravany devolo voalohany indrindra de zay maresy ny fahotana fa tsy kone mavita manao fagagana sy fanasitrana de voalohany eny mametaka anao am'izany isamizy io de mody fitany io anao fa ny tena afatarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolo na fandadavandano ny fahefana etrampitany tia zay ny fahefana sy ny heriny zay ary ny misy ny hery de ao am'izay mavita mandravany devoly ary ateo mandrava devoly de mandravany fahotana fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io tsy misy devoly hitonanao lasa tsy mpanota zany ahoana sakafo ny arave ny fahotana ve de izy hoe hitondranao any am'izany ny devoly de tsy maintsy mampanotanao foana zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangaha fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao izy mampiteny ny vavanao io fa ny eo anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany ka izay misy le fahamarena zao hitanao zao manatona ny eosoa zay ny teny fa de miraso atsika rehetra samy teny eosoa ny ambasadeur-ny saziadia samy hotahiny avo indrindra nketsika de iaiava azy ary samy hotahiny eosoa ary de miraso atsika ndrea iainy ny toy ny fampianarana manaraka ndrea to tsika ariva afakary sotrabetsika dadamara iava noho ny amin'ny teninao tena fitiavany ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao miantsoantso mihitsiny lay nirahanao de lay zanakao malalanao lay tianao lay zandrinao ihany koa iaosoa tsy mitsahatra ny miantsoantso zay ady ary miantsoantso ny fanahy zay iverinao any amin'ny lantilanita rehetra ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanita rehetra maizy nareo miaina fa izao ny antsoany fa tsy zaza ianao naniraka azy manao ny asanao fotsiny satria zany rahanao zavy any aminao da io zao teny zao mba tsisy overintso fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao voninahitra anao dadamala iavao voninahitra anao iaosoa vonjeo ny olona iaosoa mangataka zy ady mba tsy overy mihitsy ny sehetra maniry no any aminao azy rehefa mangetaheta nitodika ho any aminao de meoery iazakazaka hiditra am'izao fanjakana masina zao amin'ny anaranao iaosoanao zany vavaka izay amen de mirahaso atsika samy teny soa zay zany ny fampianarana zy naratsika tamin'ny teny tia de metraka mandra-piresaka ao aminaraka andrea vino matory